Niakatra ny vidin-tsolika, niakatra ny vidin'entana rehetrarehetra, ny panika, ny vahoaka malagasy, ny taitaina, ny ponina eran'izao tontolo izao. Inona no atao? Inona ny zava-misy? Ny endriky ny zavatra mitranga aloha dia ilay fitsenenana hoe Titanika. Ao anatin'ny Titanika isika amin'izao fotoana izao, indrindra zany isika ao Madagasikara. Titanika izany dia misy an'ilay ataontsika hoe iceberg izay bolongana glasy nipetraka tao ambanin'ny ranomasina ela dia ela, izay tokony efa ho hita ny radara izany zavatra rehetrarehetra izany tamin'ny fotoana izay tokony ahitana azy, saingy nisy ny mauvais calcul nataon'ny piloty, ny sambo, ny kapiteny sambo dia idona tamin'ny bloc de glace iceberg zany ny Titanika. Izay zany no zava-misy amin'izao fotoana izao. Iza moa zany no kapiteny sambo ao Madagasikara amin'izao fotoana izao? Dia ny filohan'ny repoblika. Tsy afa-miala mihitsy izy amin'ny responsabilité ny zavatra rehetra izay mitranga amin'izao fotoana izao, satria isan'ny fonction'ny filohan'ny repoblika amin'ny tany iray dia izay hoe responsable izy zany amin'izay zavatra rehetrarehetra mitranga amin'ny vahoaka entiny. Manana izy izany intérêt ny hitady vahaolana. Vahaolana nefa tsy ho vitan'izy irery, fa tsy maintsy misy ilay atao hoe ny hevitry ny maro mahatakatafitra. Titanika hoy aho. Nisy ny bouée de sauvetage izay nozaraina tamin'izany fotoana izany kanefa tsy ampy ho an'ny rehetrarehetra. Izay ilay ataontsika zany hoe aide d'urgence. Nisy ny karazana sambo kely izay hoe nentina zany mba hitaterana ny karazan'olona tao anatin'ilay Titanika, kanefa tsy ampy ho an'ny rehetrarehetra. Fa maro ny maty tany anaty ranomasina, maro ny maty tao anaty sambo, maro ny tsy nahita toerana antosirana satria marefo, matanjaka no afaka ny hazakazaka nandeha namonjy ny toerana izay ahafahana miditra ao anatin'ireo karazana sambo madinika ireo rehetra ireo zany ilay ataontsika hoe aide d'urgence. Titanika amin'izao fotoana izao dia eo ny aretina amin'ny karazany maro toy ny coronavirus, eo ny fahatrana, ny hanohanana, eo ny adi-tsaina izay mitarika fikorontanan-tsaina sy ny dépression nerveuse, eo ny tahotra izay mipetraka amin'ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ny tena azo lazaina angamba dia ilay hoe ny tahotra zany no tena mibahana zany amin'ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao. Tsy azo animezatsiny satria tsy nomanina ary tsy nobeazina tao anatin'izany atao hoe misehatra tahotra izany isika malagasy, fa au contraire nobeazina tao anatin'ny tahotra, nobeazina tao anatin'ny tahotran'ny mpanjanatany, satria na tiantsika na tsy tiantsika
dia mbola ao ny fanampepona mbola sarotra zany ny manala an'io karazana fanampepona izay niatra tamin'ny Afrika sy Madagasikara tamin'ny fanjanahantany sy ny fanjanahantsaina ary ny fanadevosana zany zavatra rehetrarehetra izany zany dia zavatra mbola mila famafana amataonany maro famafana mahery vaika izay tsy maintsy apetraka ao anatin'ny toe-tsain'ny malagasy. Nomeko teo zany ny karazana aide d'urgence ny endrikendrika titanika izay tsy ho an'ny rehetrarehetra tsy ho an'ny rehetrarehetra ny aide d'urgence fa efa maro ny maty tamin'izay karazana zavatra rehetra ny tany saiko teo zay ary dia mbola hitohy izany zavatra zany amin'izao periody rehetrarehetra izao satria tsy nomanina isika malagasy tamin'izany karazana zavatra rehetrarehetra izany. Anika maro ny tsy mahita lalakombana, maro ny mitebiteby, maro ny very fanahy-mbola velona amin'izao fotoana izao. Inona nefa no azontsika atao? Hatramin'izay tsika dia nitavandra foana zany ny firenena matanjaka isaky ny misy karazana zavatra izay miseho. Loza voajanahary dia vola amina milion no angatahana avy etỳ amin'ny tany mandroso anaovana aide d'urgence. Tsy mbola nisy ny fanapahan-kevitra hatramin'izao ny hoe ahoana no hiplanifena anamboarana trano matanjaka izay afaka miresista amin'ny cyclone izay fantatra fa isa-taona ne ka misy ny cyclone. Fa dia ny fanomezana ny karazana bodofotsy, ny karazana vary, ny mofo, ny siramamy izay lany ao anatin'ny ray volana dia miverina indray ny faritrana makitsikitsoka ao am-pon'ny malagasy. Ity statistika ity zany no apetrako raha ny fikilasiko zany ny mponina Madagasikara. Eo amin'ny 500 eo ny isan'ireo mpanefoefo na malagasy io zany na vahiny amin'ny nationalité samihafa. Eo amin'ny 15% eo zany ny ataontsika hoe zany hoe manam-pahaizana, afaka mandinika, manana ny potentiel ahafahany mifidy ny filohan'ny repoblika izay tokony apetraka ao Madagasikara. Kanefa na dia izany potentiel izany ary tsy 100% no ampiasainy ny amin'ny hoe iza marina moa zany ny tokony ho filoham-pirenena izay tena afaka hitondra ny Madagasikara anatin'izany atao hoe fivoarana sy fahaleovan-tena izy izany. Ireo 15% ireo zany mbola mizarazara ihany koa zany amin'izay lafin'izay satria efa mikalcalcule izy ny hoe aiza zany ny plasy tokony ho azoko rehefa mametraka amin'ity président de la république ity eto inona ny avantage azoko mandritry ny propagandy. Efa zay aloha zany ny fizarazarana ao anatin'ilay 15%. Ny 80% zany dia tena ilay hoe tsy misy zavatra fantany mihitsy zany ny momban'izany hoe
président de la république izy moa zany no tokony apetraka eo mba hanavitra azy sy ny taranany rahatry zay. Io 80% io zany ilay ataotsika hoe tsy mahalala ninninna, ary io ny vatony io 80% io zany no ifanjevon'ny président de la république rehetra izay apetraka eo ny hakany vaton'ireo, satria ireo dia azo rebirebena amin'ny lafiny maro, afaka izarana potomofo, izarana vary kely, izarana menaka kely rehefa amin'ny fotoanan'ny propagandy, ary dia izarana an'ity karazana nofinofo rehetra ity. Izany hoe eo amin'ny 80%-ny vahoaka izany mbola milona ao anatin'ny apadona tanteraka, kanefa ny 80% no tatsaha izay mamelona atsika, izy no mamboly ny zavatra rehetra izay hoanitsika. Ka somary mahagaga moa zany i Afrika sy Madagasikara, satria ny président Macky Sall, présiden'ny Sénégalais dia handeha any amin'ny andriamatoa Poutine, zay fatany tsara fa zavatra hafa ny manahirana ny président Poutine amin'izao fotoana zao. Inona ny diany tany? Angataka lafarinina. Mamenatra anie zany zavatra rehetrarehetra zany hoe lehilahy matanjaka manana firenena, manana ponina matanjaka be, afaka miasa tany mamboly, dia mandeha angataka varim-bazaha zany any amin'ny Poutine. Dia nomeny Poutine valibiraikina hoe zay aloha tsy afaka manome an'izany ianareo raha tsy mandeha ianareo mandresy lahatra ny Union Européenne ny amin'ny hoe haresy lahatra ny Ukraine, tsy varotra ny tany-drazany. Zany zavatra rehetrarehetra izany zany no zavatra mipetraka. Taiza moa ny Afrikanina no nihinana lafarinina? Tsy io ange no tena hoe foto-tsakafon'ny malagasy Afrikanina e. Manan-javatra be dia be antsika efa tantaraiky teto daholy ny vertu thérapeutique an'izany atao voanjo izany, vertu thérapeutique ny katsaka, vertu thérapeutique ny légume, ny anana maro sesehena izay misy ao amintsika ao Madagasikara, ny vomanga, ny mangahazo, reny zavatra rehetrarehetra ireny sy ny voankazo maro sesehena dia mitondra otrikaina ho antsika malagasy, maginy fotsiny ny vorona sy ny henan'akoho sy ny henan'omby sy ny maro samihafa. Aisarentsika e! Ahoana moa zany no tokony hamatinoana zany ny malagasy? Satria ny 80% izay miaina ao anatin'ny ataontsika hoe fambolena sy fiompiana dia tsy ny rarahina fa natao ankilabao, ary dia nanirana ihany koa izy zany ny dahalo izay handeha hamono azy sy hakan'ny fananany. Any nge raha ohatra ka tena adiaditsika zany ny votoatiny zao karaza-pahoriana rehetra misy ao Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ka iantsoantso zany sika titanika zany amin'izao fotoana izao fa niakatra ny carburant. Efa nazavaiko teto ny atao hoe aza miakina tanteraka amin'ny hery ivelanao fa ny hery ao aminao, ny hery avy ao anaty, izay no ahafahanao ny survivre sy mandresy ny karazana obstacle rehetra manodidina anao. Satria raha vao iakina ianao zany amin'ny hery avy any ivelany
rehefa miodina zany ny tantara rehefa manome le lamosina anao zany ny ery avy any velany rehetrarehetra dia eo zany ianao ny raisina ery avy any velany izay tantaraiko anao eto tia ny namana rehetra manodidina anao anie dia ery avy any velany ka raha ohatra ka natolaka ho tao zany zato isan-jato ny fiainanao ray manontolo dia anao la pluie et le beau temps aminao zany ny namanao dia arakarak'izay zany no hiakinina ny asambaranao raha nakininao tanteraka zany amin'ny resaka hoe vola ny fiainanao dia rehefa tsy misy ny vola zany dia eo ianao zany ny raisina fa matinoana raha nakininao tanteraka tamin'ny mpanolotra sakafo anao zany ny fiainanao ray manontolo dia rehefa tsy manome sakafo anao tsony zany ny olona dia eo ianao zany ny patinoana raha nakininao tanteraka zany amin'ny karazan-javatra rehetra manodidina anao zany ny tiako atongavana dia ny hoe io sainao io no mitondra ny zavatra rehetra rehetra io no tsy misy afaka mangalatra ny zavatra ao anatin'ny sainao io afaka mamokatra foana rehefa no beazina ny olombelona fa tsy maintsy miasa tsy maintsy mamokatra vao afaka mihinana dia andeha ohatr'izay ny fiainany hitondrany ny fiainana fa rehefa no beazina izy fa hoe tsy maintsy misy izany misy olona mitondra n'ilay sakafo eo tsy anan'eritreritry ny hamokatra izy mialatsiny raha ohatra ka mandeha lavidavitra amin'ny zavatra izay ataontsika hoe vahaolana maharitra ho an'ny fiainanao no alefako eto amin'ny zany firesante mety ho avoko ny fanampiana avy any velany ny karazana sakafo sy ny sisa zany sy ny vola be izay atao aide d'urgence amin'ny Madagasikara efa 80 taona mahery ange no ny ainatsika tao anatin'izay karazan-javatra zay nakaiza daholo moa zany ilay vola be fanampiana rehefa tsy hoetaninao ny vahoaka hoe mila mamboly ange isika mila mametraka ny stratégie rehetra amin'ny resaka famokarana mila motivena ny vahoaka amin'izany karazan-javatra rehetra izany mila tiany taniny ange ny vahoaka vao afaka hotamana amin'izany hoe fambolena sy fiompiana izany mila ampianarina ny vahoaka mba araka tsara ny fampandrosoana izay tiana apetraka ao amin'ny tany ary tsy ho azo avilivily mila tsaboina ny vahoaka mba hanana ny fahasalamana mba hanana ny saina tomady ny saina matsilo satria ao anatin'ny vatana tomady no misy ny saina matsilo mila mipetraka amin'ny trano ohatry ny olombelona ny vahoaka vao zay izy vao hanana ny fieriteny sy ny asambarana ary afaka hikaroka bebe kokoa ho an'ny tanindrasana mila mitafy tsara ange ny vahoaka tsy voatery ho fitafiana liksa no omena ny vahoaka fa rehefa fitafiana madio fitafiana mendrika azy tsy voatery ho fitafiana importé ange no anaovan'ny vahoaka ao amin'ny tany iray efa maro dia maro ny mahay manenitra ny lambalandy ao Madagasikara efa maro dia maro ny olona izay afaka manjaitra rehefa tsy mahay mijery lavitra be ohatr'izay tsika fa ny toujours ny importation avy ety amin'ny tany mandroso no imatimatesatsika dia efa budget afaka onge zay ary rehefa iteny famelona ny samy malagasy dia ny samy mpandraharaha malagasy no mifamelona fa isika
ilaza fa iady amin'ny karana dia nagadra ny karana tsy ady angambany ataontsika hoe metody izay ahafahantsika miady amin'ny mpamendrehana. Miady amin'ny mpamendrehana tompoko lahy sy tompoko vavy dia ny hoe mifampividy entana ny samy malagasy. Sy vetikety ny vita malagasy rehetra sy ny malagasy mpivarotra fa ho hitanao. Hatramin'izao any mbola any amin'ny magazainy sinoa sy ny karana any no pesaka mpandeha. Efa nolazaiko teto hoe inona nefa ny retoro izay omen'ilay olona anao. Raha mandeha any Inde ve ianao dia iroborobo ve ny varotrao. Raha mandeha any Chine ve ianao dia iroborobo ny varotrao. Raha ohatra any zany ianao no eritreritry ny varotra. Satria mifampividy entana izy. Dia ho ianao ny ray sy-posiny. Lalàna ny varotra zany sy ny tinady. Inona nefa zany no tsy ametrahanao an'izay karazana système zay ao Madagasikara. Hoe andao isika malagasy mifampividy entana. Vitana io e. Vita io. Rehefa masakarapotikevitra ny mpitondra fa isika samy malagasy aloha no hifamelona. Vita io. Nga ianao ratsy saina amin'izany. Tsy ratsy saina anao rehefa tsy mividy ny entana. Zay koa no ahatonga saina azy. Fa ny hoe anagadragadra ny sinoa sy ny karana. Misy foana ny olona azo nomena vola amin'izay zavatra zay. Ary mandeha any amin'ny perte foana ianao. Satria maro ny mpanohana an'ireo olona ireo. Ka raha ireo mpanohana an'ireo olona ireo mbola tsy masakarapotikevitra dia aza manantena. Aza manantena. Raha tsy misy izany ny karazan'olona ireo amin'ny 15% izay niteneniko teo ny manam-pahaizana no manorina ny tany iray. Naiza tantara teto amin'izao tontolo izao na amin'ny tany faran'izay matanjaka dia ny manam-pahaizana no nanorina ny fireneny ampatanjaka azy. Tsy maintsy ny manam-pahaizana no manao ny karazana planification ny ampira iray. Izy no manao ny architecture ny ampira. Izy no mamboatra ny architecture hatrany amin'ny fototry ny trano ka hatramin'ny pôzipôzin'ny trano sy ny hoe karazana sécurité atao amin'io trano io. Mba tsy ho moradorana ny ampiranao. Misy ny système de surveillance rehetra miaraka amin'ny vahoaka izay voavolavola ara-potikevitra ao anatin'ilay ampira. Ny mpandraharaha mpanefoefo dia manefy ny ampira. Izay no asan'ny mpandraharaha. Fa tsy izy no hanorina firenena. Satria amin'ny mampandraharaha azy zay tsy azonao mena tsiny. Fa ny any am-paosiny aloha no fantany. Ny profiny aloha no fantany. Ka ianao manam-pahaizana no mamolavola azy ireo zany mba ho andeha amin'ny avantagen'ny tanindrazanao ny kompetansy ananan'ny mpandraharaha. Izany hoe ny fampiroboroboany ny businessny aloha sy ny hoe fijeren'ny tenany. Lozika be zany zavatra zany. Fa ianao manam-pahaizana no mamolavola azy amin'izay hoe mba fijerevany ny tanindrazany zay. Satria na tiatsika na tsy tiatsika dia ny mpandraharaha no afikafiky ny firenena iray. Ny mpandraharaha mampatanjaka ny firenena iray. Ka raha fa tsy hay manam-pahaizana zany ny mamolavola an'ireo mpandraharaha ireo mba ho amin'ny avantageny dia zay ilay hoe samy mandeha samy mitady. Ka dia any amin'ny
firenena vaventy no hitondran'ny mpandraraha ny benefisiny satria tsy en sécurité izy angamba eto zany zavatra rehetrarehetra zany ake étude miandry ny manam-pahaizana daholy ny planifie an'izany zavatra rehetrarehetra izany izay no mampatanjaka ny firenena matanjaka hoe lavitra be ny vision amin'ny manam-pahaizana ary manam-pahaizana izay hoe manana conviction am'izany atao hoe fitiavan-tanindrazana izany inona koa ny ao anatin'ilay ataontsika hoe zany hoe conviction amin'izany fitiavan-tanindrazana izany dia ny conviction ny armée izay hiaro ny tanindrazany marina fa tsy hoe hiaro an'izay mpitondra eo samihafa de samihafa mantsy zay zavatra zay satria raha vao hoe any amin'ny concentré any amin'ny tombotsoan'ny mpitondra eo zany ny armée dikan'izay zany dia hanome lamosina ny vahoaka izy kanefa zay zavatra zay dia zava-doza de zava-doza no aterany ary mety ihany koa izy tsy vitany hoe hanome lamosina ny vahoaka fa atondrony any amin'ny vahoaka ny basy zany zavatra rehetrarehetra zany mila maîtriser ny vondrombondrona manam-pahaizana inona ny tokony ataonao amin'izao titaniky zao mivondrona ny manam-pahaizana rehetrarehetra manangana ny fototry ny trano fototry ny ampira aiza daholy no pitsopitsony rehetrarehetra ny élément izay fondamental anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany ny arena kibony tany rehefa mbola tsy voafehinao io de zay no nalehany saka no asainao miambina trondro aiza retsika ry malagasy matory saka no asainao miambina trondro de raha pitsy maraina anao gaga fa lanin'ny saka daholy ny trondro aizytsika volamena izay apetraka amin'ny ministera izay ataontsika hoe ministera stratégique ministera matanjaka ministera misy miaramila mpiambina ane zany misy ny olona manatsaina sy manam-pahaizana izay miasa ao amin'izany ministera izany ka dia very ny volamena ray kofra fa nanjary viny tao anatiny dia samy gaga daholy isika fa nisy mazimazia de samy gaga daholy isika fa tsy fantatra hoe iza ny nakasy aiza retsika izany aiza raha mbola mipetraka izany zavatra rehetrarehetra izany ireo vondrombondrona manam-pahaizana ireo zany raha mbola tsy formé hiaro ny tanindrazana ireo vondrombondrona manam-pahaizana ireo dia tsy voavidin'izaniza tsy voavidim-bola tsy voavidin'ny firenena matanjaka izany rehefa mbola tsy eritreritra zavatra ohatra zany sika fa mbola samy mandeha samy mitady ireo vondrombondrona manam-pahaizana ireo zany mialao daholy ny hevitra rehetrarehetra zany amin'ny zavatra rehetra izay atao eto ao Madagasikara miainga amin'ny hevitr'ireo daholy na ny fanangonana ny arena-kibony tany izay apetraka amin'ny banque centrale izay hoe ao no amolavolana an'ilay ataontsika hoe zany hoe karazana famolavolana ny volamena ohatra izay hanana ny norme internationale ao anatin'ny fitiavan-tanindrazana daholy izany zavatra rehetrarehetra izany misy vondron'olona izay tsy azo ahodikodina mihitsy
miambona nyzany zavatra rehetrarehetra izany olona efa voavolavola ara-potokevitra manana nyzany tsika eran-tany manana nyzany saingy hatramin'izao aloha zany dia tahotra ny tahotra izay nge zany no mbola sakatsakana amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'izao fotoana zao de efa titanika zao efa tokony hiala daholo zany tahotra rehetrarehetra zany mitsangana ny kapiteny Tsambo mitsangana ny lehilahy mahery hiaro ny vahoaka 80 isan-jato ny vahoaka tsy madady arona tompoko tsy izy no andrasanao hametraka ny stratégie amin'ny tany iray fa ireo vondrombondron'olona 15% ireo tsy matahotra n'izany resaka hoe tsy fananam-bola izany avy aizaka ny vola raha olona avy amin'ny hevitra neny nanamboarana ny vola ka hevitry ny maromaro takadavitra tsy horesin'ny vola na oviana raha ohatra ka tena mitambatra ireo hery rehetrarehetra ireo satria amin'izao fotoana zao dia magorory daholy raha vao mitsangana ny mpanambola de magorory daholy aiza retsika aiza efa sikla efa fatatr'olona nge zany efa disika fatatr'olona izany hoe mangorory aneny malagasy raha vao tsipatsipazana vola raha vao anaovana karazana oeraoera ozy izy ny fitenenana raha vao anaovana karazana fampisehoana manjelanjelatra de fa mangorogoro ane io 15% io zany raha ohatra ka tena mivondrona ary tena mirahina tanteraka ary manao ny planification rehetrarehetra manao ny négociation amin'ny firenena matanjaka hoe izao ny tapakay jerena amin'ny lafiny atsipiriany rehetrarehetra mihitsy zany zavatra zany efa maromaro ihany ke hitako tianao zavatra zany eto amin'ny vaovao sy ny internet fa tsy afa manoatra rehefa tonga zany ny be vola manao ny karazana spectacle sy ny intimidation rehetrarehetra de fa mangorooro raha vao mbola mangorooro ianao dikan'izay ke mbola tsy masaka raha-potokevitra ary olona ray roa telo ane tsy afaka iformean'izany bloc d'intellectuel zany fa tsy maintsy misy manoana azy ny vahoaka tsy mora anaovana n'izany zavatra rehetrarehetra izany mba araky ny teniny Martin Luther King hoe rehefa hiakatra ny tohatra faratapony ianao dia tsy maintsy midina avy etỳ ambany aloha manomboka avy etỳ ambany aloha ianao vao zay ianao vao afaka hiakatra par étape mila zany famolavolana toe-tsaina zany zavatra rehetrarehetra izany ka hoy ianao hoe inona foana moa zany no ataon'ity ramatoa ty eto mitondra ny anjara boriko aho amin'izany fanorenana tempoly matanjaka fanorenana chateau fort ho an'ny Madagasikara izany vitatsika izany raha ohatra ka misy ny finiavana misy ny fitiavana misy ny conviction amin'izany atao hoe fitiavan-tanindrazana izany fa matoatsika mbola amin'izao tonga amin'izao fotoana izao dia mbola tsy ao le izy ary ny fomba nitaizanantsika hatramin'izay dia mbola tsy afaka anorenana olona izay hoe tena matanjaka amin'izany hoe anorona
firenena izany izay no tsikelikely izany ampitaiko amintsika mpiray tanindrazana fa tsy matanjaka fahatany ny firenena matanjaka nisy zavatra naoriny razambeny tao zavatra mafonja naoriny tao no tonga amin'izao toerana misy azy zao ny olona aty amin'ny firenena matanjaka nisy ady tao nisy ranandreka tao nisy fahafatesana tao inona ny ambadika izany zavatra rehetrarehetra izany dia ny conviction ny fitiava-tanindrazana raha fa miresaka amin'izany québécois izany ianao dia mafonja dia mafonja ny fitiavany an'ity Québec ity tany izay tanatin'ny domination'ny anglisy ity fa nitsangana ny mahery fo zany René Lévesque izany nitsangana ampifoa ny Québécois mahatonga azy amin'izao toerana misy azy izao aiza moa tsy avitantsika an'izany ry malagasy saingy ny fampianarana mbola ilay fampianarana tsy anjerimaimbo no natao tany ampianarana hatramin'izay ny fampianarana azahoana karazana excellence fa ny resaka fanorenana na hatramin'ny fiainan'ny tsirairay ny mbola tsy tena fantany ny akabeazany hoe inona marina moa zany no anorenako tokantrano ity mbola maro anie tsy mahafantatra an'izany inona marina moa zany ny antony ianarako ity inona marina moa zany ny antony iasako ity fa dia hoivaza any ampiasana ny azahoana ny vola isam-bolana fa tsy tonga saina hoe hatraisa sy makaisa moa zany ity hoivaza androany tontolo andro ity trafikenao me mahery ampavahomana mpomieritreritra satria ianao intellectuel ihany no afaka hanarina ny taninao ny personnalité izay petraka ao aminao miakina amin'izay no anajany olona amin'ny tany mandroso anao na tsia satria raha vao fantany ianao fa tsy misy zavatra anatin'ny lohanao ao fa ny tango ny karama isam-bolana ihany ny fantatrao dia iny ianao fa misilelaka miborositra nomey ianao fotsiny ige izy miborosy kiraro mey ianao fotsiny izy ato ambadika amin'ny personnaliténao ohatra ka fantany fa tsy misy zavatra izay mipetraka firy eo aminao amin'izany atao hoe vision lavidavitra momba ny taninao sy ny fiainanao trafikenao me mahery avavahomana ampomeritreritra Titanic zao samy mifoa inona no atao fa efa hidofotra ny sambo dia toy izay no azo matolotra anao anio manaova abonnement amin'ny Jeanne Forest Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao veloma tompoko